dia amin'ny fifaliana lehibe a raha lasa mbavy-malala no ianona amintsika indray amin'izao fotoana izao a dia mifiadana tompony ho amintsika tsirairay avy dia matoky sy mino ary havana malala fa salama tsara daholo indray tsika rehetrarehetra ary dia ny fiadanany tompony a ho amintsika tsirairay avy a amin'ity androany ity fiadanany tompo amintsika rehetrarehetra ary matoky sy mino koa fa salama tsara daholo a isika tsirairay avy tamin'ity androany ity ny fiadanany tompony ho amintsika rehetra izay mandray mampandray mandraindray an'izao fandarana izao a dia matoky fa tsy hanenanao no iarahana aminao eto androany a fa hifampaherintsika raha lasana bavy-malala raha androany ianao tonga eto vao voalohany a dia teteny aminao hoe tsy kisendrasendra no nahatongavanao teto a misy raha ilan'ny tompo anao ka dia mino finaritra maretatra amin'ny farany niarakitsika amin'ny adiny iray sasany eo a hieny vavaka hieny hira hieny fampahirezana ary matoky fa hieny toroteny ihany koa indrindrindrindra sy famelabelarana dia matoky fa tena hoe tsy taka nidirina teto no ivoahanao eto etem-panamboana dia milaza amintsika hoe samy manao partage lasa tsy afaka manao partage tsony zao vozao indray bloqué indray tsy afaka manao partage dia tsy haiko na miabodira reny partage zay ataoko ireny na tsy fa dia mare message moa hoe tsy afaka mipartage n'iny aloha zahako amin'izao fotoana izao soratsika n'Andriamanitra ary mbola afaka manao live fa tadavindrareo iverina ohatrany tamin'ilay taloha indray dia nareo ny afaka mipartage dia partageo rehetareo fa tokony ampahiriny hafa izao fandarina izao ana Marizao niditra voalohany teto androany tahiny tompo ana vavy Marizao dia tahiny tompo manokana ianao tafiditra voalohany teto tahiny tompo ana vavy Erika $100 ao ihany koa Angela Maoly Emelovely $100 Rodine Marie Verraso Côté Camaradeny Jesosy Iajasika Patitry Maevare tahiny tompo koa ranavavy Andoandry Fleur Soameva Geneviève dia ao ihany koa Thierry Ralbenja Verraso Erika Ferana Rakoto dia tahiny tompo isika tsirairay avy izay tonga eto tamin'ity androany ity ao ihany koa ranabavy Rahalahy Jonathan Marie Rafa Angelin Jean dia ao ihany koa Elisa Tsiala Koda Léonie Verraso Elisa Tsiala tahiny tompontsika rehetrarehetra amin'ny fiadanany tompo amintsika misaotra anareo tonga eto dia mbola hifampahireto foana antsika manam-piavin'i Jesosy raha mbola afaka ataony mifampahireto zay no ela fa dia iaraba andeloantsika anomboka zao fotoana zao amin'ny alalan'ny fanaovantsika vavaka itoranam-bavaka zao fandarana zao dia andao ampandrosotsika ny rahalahintsika tojo avato avy any Allemagne izy no hivavaka fanombohana amin'ity androany ity amerika zao fotoana zao eo am-pelantan'Andriamanitra ka dia tahiny tompo rahalahy tojo anao ny fitenenana Jesosy pastera dia tahiny tompotsika rehetrarehetra dia araka ivavaka ty dia Andriamanitra aranay eo sotrapetsaka Andriamanitra fa tapa voreto indray izay atapitra indray Andriamanitra ny tontolo androna iny dia amin'ity alina mangina ity dia apetraka ny feno am-pelantananao Andriamanitra dia milohan'izany mbola hiaraka eto lohanay handray ny teny avy aminao indray Andriamanitra mitenena aminay Andriamanitra fa tena hoe mamelombelona ny ara-panahynay ny teninao mamelombelona ny ara-nofonay Andriamanitra atoro somatsara nay rehefa avy miatrika vavaka fiambenana Andriamanitra ny avindrindro manatrehy feno eto ianao ilainay ny herinao mitenena amin'ireo mpanomponao ireo Sokrodina hitondra toroteny eo pastera mila belatra eo ny vavaka fanombohana vavaka firenena Andriamanitra dia anao nenganeny anendry ny lela amin'ny mpanomponao Andriamanitra isiositra Andriamanitra fahefana avy aminao Andriamanitra dia tena hoe hipaika ty anatinay Andriamanitra sokafo maso-pananay Andriamanitra asao sahady ahafahanay Andriamanitra mandray ny voa avy aminao dia tena hoe anizy afolo roapolo enimpolo tsy manam-pahatamperana Andriamanitra tena hoe voarahina tsara ny teninao androany indray aniry ao anatinay dia tendreo Andriamanitra eo ny hira sy rehetrarehetra koa ny vavaka zay mbola ataonay rehetrarehetra zay zavatra ataonay rehetrarehetra dia ho voninahitry naranao Andriamanitra dia manatrehy feno eto Andriamanitra dia rakofony rano Jesosy Kristy masina koa ny connexion anay mba handeha somatsara Andriamanitra mba ahafahany maheno tsara ny teninao Andriamanitra naizanaiza misy anay indrindrindra any amin'ny pastera manapita tena ny tena handeha somatsara ny connexion dia izay mbola any an-dalana Andriamanitra nefa mieritreritra natika an'izao vavaka fiambenana zao mila an'izao tena nenao ny
ahatonga anazy eto Andriamanitra, ny fanainao masina, ny anjelinao masina irao Andriamanitra, ampiasao Andriamanitra mba ahafahany mitonga eto Andriamanitra. Dia misaotra ary masina tiana be eo, misaotra satria misy azo vavaka fiambenana zao foana Andriamanitra fanay miambina tokoa, satria tsy fantatray izay vinao, tsy fantatray ny orana amin'ny fotoana. Dia izay Andriamanitra ny ambenana isan'andro fara zao ny tonga Andriamanitra dia efa niambina anay. Dia misaotra ary masina tiana be eo, voninahitra dia anao atolo-tranonao rery any Andriamanitra, satria anao rery no mendrika an'izany Andriamanitra iny avy indrindra. Tena tiana be anao Andriamanitra. Halleluia, amen. Halleluia, soran'Andriamanitra, misaotra betsaka ny rahalatoditsika tao anatin'izany vavaka matsiro sady mamy izay nentiny teto izany. Halleluia. Dia mbola miarabantsika ihany izay mety tafiditra tao arindrina tao tsiry amboara-miel rasoeny Natalie Rasoerniana, Natalie Larissa, tonga soa isika tsirairay avy dia ao ihany koa izy koa mbola tsy voarabako tato ry Falray Ritovo tahin Jesosy Zina Teoda Noeli Fonto Becky Rolandy dia mami Siriancel Linda tahin Jesosy mami izy koa Tina Rakotoary Zaka Koda Leoni Dinar John tahin tompotsika rehetrarehetra izay mety mbola tsy voarabako. Eliana tahin tompo Verselina Preta Marie tahin tompo daholo isika rehetrarehetra. Emelo Avlitina efa ao ihany koa. Zao antsika nao hira anankiray ety am-panombohana dia avy antsika hihaino tenin'Andriamanitra. Halleluia. Ka ny hira izay hoenontsika androany dia hira manala antsika amin'ny tahotra. Halleluia. Aza matahotra ianao, misy zava-mampatahotra niresaka tamin'olona elaela teo tany Madagasikara dia mifanakalokalo vaovao eo sy ny sisa, fa tena misy tahotra ary tena hoe na mandeha mivavaka ary dia miafina, dia samy manao izay atongavana eo am-piangonana dia tena aingana ny fiangonana dia moramora sao dia tratran'ny pôlisy. Dia izany rehetrarehetra izany ny ainana dia manjary lasa misy tahotra. Za te teny amintsika rehetrarehetra hoe raha matsapa ianao fa zanak'Andriamanitra dia tsy misy tokony hampatahotra anao, izay mitranga dia mitranga. Za zao teneniko anao nisy fotoana tsoroko avombela kely aminao hoe mitahotra izany tena tokony ho afaka amintsika amin'ny fotoantsika matsapa fa zanak'Andriamanitra isika. Nisy an'ilay ampahan'ilay fusée sinoa izay mipoaka teny ambony tsy takamaso teny dia hienjery ety ambony tany, amatonina ny lanjan'izy io, hienjery ety ambony tany dia nivoaka ny vaovao fa say hoe hipoaka hitotona any Madagasikara izy io. Fa za tsy natahotra hitotona any Madagasikara, tsy mino misy havatsika any, misy namatsika any, ray raha amintsika tanindrazantsika. Za tonga dia tsy natahotra sy tsy mitotona an'izany io. Misy fotoana hoe misy meteorita ngeza be idona tamin'ny tany voaingana, fa io rehefa midona tonga ny fotoana dia izay ny vita dia lasa daholotsika dia alehantsika fantatritsika. Halleluia. Izany tsy mampiroro mihitsy. Misy olona tena matahotra mame hoay ahoana izany, tsisy mampatahotra izany. Amin'ny fotoana fantatra fotsiny fa zanak'Andriamanitra ianao dia tokony ahery ianao. Fantatrao raha miala eto ianao aiza eny an-tànana ny tomponao. Halleluia. Dia mahereza matanjaha ho tahin'Andriamanitra. Tsy misy notification intsony andonirina tahin'ny tompo, andonirina Suzelle Sbert Savasy Olga Dorlina zao raha zana Monika isika rehetrarehetra izay mbola tsy voarabako teo, tsisy notification. Za lasa tsy afaka manao partage sy ny sisa be dia be. Ary nareo nge zao mahita raha mijery vaovao nge nareo hoe be dia be nge zao ny olona censuré-njareo amin'ny Facebook raha olona miresaka politika, olona miresaka vaksiny dia ny olona miresaka fahamarinana ihany koa tahaka atsika izay na miteny gasy sy malagasy kely vitsy kely reto ary tsika dia tadidio fa olona ray
vita batisa zany amin'ny alalan'ny faresen-dahatra amin'ny toriteny zay atao eto de tsy tantin'ny devoly zany tsara fantatrao zany ao moatsika ny tsoblokena ao moatsika ny tso censurena ka de zay tsisy notification ntsony tsisy an'zany fa de samy mitady tsika rehefa tonga ny lera de samy mitady zay mahatonga atsika mihitsy anatin'ny groupe de ao anatin'ny groupe mandeha ny message de to de io fa mandeha ny fandarana mahereza matanjaha de to in'Andriamanitra de hotain'Andriamanitra ne ianao le mandefa message amiko hiditra hôpitaly rapitso ny vadinao mbola manana ny andro any alina tsika afaka hitondranam-bavaka andao ivavaka Andriamanitra manana lalina hitondranantsika rehetra aza matahotra atao fotsiny zay atonganao sura amin'ny tenanao fa zanak'Andriamanitra ianao mahereza isika tsirairay de verina atsika rehefa aveo tao azy feonkiranao amen unanafakay tamireo favaloko norakofanao irampandrese hafakali nautro tiyandevuni tauta zanakawao nayo tiyandevuni tauta zanakawao nayo sidinawa Tanambuka tansuni fitiavanao terakainda wakunanao niranao amikiu tiyandevuni tauta zanakawarayo zanakawao Alleluia nayo sotra mapinona tiyandevuni tauta zanakawao nayo tiyandevuni tauta zanakawao nayo tiyandevuni tauta
zanakawao layo tsy andevony tahotra zanakawao layo. Alléluia. Tianareo le hira? Tianay koa iny. Alléluia. Hira zao aloha tsara fantatrareo mantsy tamin'ny taona 20 a nanomboka ny taona 1994 nivoaka aloha ny album mampionina tamin'ny 2009 le hitanareo le hirany taloha reny le hitanareo reny hoe andron'ny tompo sy ny nataontsika maly sy ny sisy reny de tamin'ny 2009 reny de tamin'ny 2016 indray alléluia misaotra anareo ty an'le hira fa tsara be koa iny iriny de tamin'ny nanomboka tamin'ny 2016 2017 am'izay efa nanana programme mampionina nanomboka niketriketrika 2017 tany niketriketrika ny deuxième album teto ataony teto andafy de 2018 ny tokony hoe amoaka ny album zany fa miketrika indray moa tsy moramora hatramin'ny clip sy ny sisa de anisan'ny hira anatin'ny deuxième album reny enonareo reny de tsy ataoko hoe indrisy akory sanatria fa nanana choix izy izay mivady satria izay moa fantatrareo tsara fa izay mivady izay foana manao andreny tamin'inyle clipny taloha tamin'ny album taloha album voalohany de izy mipira moa zahako no sponsor misy soratra hitanareo kambany hoe rehefa any amin'ny remerciement ny amin'ny clip iny hoe takalo ka zahako nge iny société anay tany Madagasikara ihany takalo de tamin'le taty am'izay andehanao an'le deuxième album de nira rehetra efa vonona daholo fa anatotosana izy zay sady mila volany mila fotoana be mihitsiny de tamin'izany fotoana zany efa nanokafana ny tiasan'Andriamanitra atao hoe Aki Radio sy ny fandarana andramoka izao 1er janvier 2018 no nasokafany ty fandarantsika ty izay hitanareo hatramin'izao de nefa nanokatra izy ty tsy mora mila fotoana ny sokatra ny Aki Radio tena ny fotoana tena rehetrarehetra tsy ampy aza ny fotoana anatindray andro isahananay mivady andreo rehetrarehetra ireo de nanana safidy izy de nampandeferiny ny famoahana ny deuxième album satria ny antony dia aloha de asan'Andriamanitra ty no natsangana ny radio atsika de reny asa fitoriana hitanareo taloha rehetrarehetra izay fotoana daholo lany am'ireny tany Canada radio taty Frantsa radio sy télé tany Madagasikara nitorianay mivady daholo ary averina aminareo fa namokatra tena toroteny be deabe mihitsy ntsika tamin'ny 2018 nanokatra an'izao asan'Andriamanitra zao de nanana safidy tsara manaraka mihitsy hoe na tsisy zao rehetrarehetra zao fa namoaka ny album nefa mazava ho azy tonga de ny album no najanona satria lehibe lavitra ny ara-panahinareo mino fa voavonjy kokoa ny ara-panahinareo no nareo nieno an'izany hiry zany fa rehefa orinao de angatantsika amin'Andriamanitra de ho avoaka ny mampionina soamatsara ihany mba ahafahany riny ny amoaka ny deuxième album de aorinao mino fa rehefa hitan'Andriamanitra vita ny anazy de mbola anazy daholo ihany koa moa zany de Andriamanitra manana ny fotoanany de amoaka ny deuxième album i mampionina de hitanareo daholo zany izy rehetrarehetra zany aorinao zay ary no ela fa azavainanareo kely mantsy zay misy matavatsy efa ela ve izy iny de tamin'ny 2018 reny no vita reny hira reny vita audio misy ny sasa moa misy clip ihany ohatran'le hoe milanao ny fahasoavana mahagaga izay vitanareo matetika mandeha eto mbola misy hira maro mbola tsy henonareo efa album ray complet mihitsy fa zany hoe mbola reno zao tsy indraindray vo mandeha ao anatin'ny radio koa de mandeha foana ihany ka de etsika mbavaka izy avita soamatsara izany zavatra izany zay no ela fa andoharitsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra izay hoe teny anabavitsika rodinina amin'ty androany ty de andoharitsika to ditra amin'ny tenin'Andriamanitra kadaka malala lantonirina zina teoda zay mbola tsy voaravako de tahiny tsopo tsiry amboaramelona rehefa hoany de manao clip tsy hoery zay de tonga any aminao any de any anaovantsika clip tahiny tompo ary ranabavy rodinina anao ny fitenenana. Alléluia. Ranabavy rodinina tahiny tompo ianao.
tahiny tompo pastera dia tahiny tompo koa tsika tsirairay avy izay mpanaraka izao fandaharana vafoka fiambinina izao. Fiadanan'ny tompo hanapaka isaka ny tokantrano izay misy itsika amin'izao androany izao. Ampifaliana sy ampitiavana no izarako ny tenin'Andriamanitra amintsika androany izao. Raisin'ny baibolinao izay hitantsika ao amin'ny Ezekela 4:30, raisintsika amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Ezekela 4:30, raisintsika amin'ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Raha ny arana hita dia hivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soaramandry, ny fampiankinan'ny famonjenan'ny Israely sy ny fahamasinana. Dia vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa halaiko avy any amin'ny jentilisy ianareo ary hangonika avy any amin'ny tany rehetra ka ho entiko ho any amin'ny taninareo dia ho fafasiko rano madio ianareo ka hadio ny mba ho afaka amin'ny falotanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo ary homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no hatako ao anatinareo ary hesoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo ary ny fanahiko no hatako ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Alleluia, amen. Iny moa ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika androany ity ry avamalala. Eto moa ny tenin'Andriamanitra izay manambara amintsika hoe ny soaramandry, ny fiankinan'ny famonjenan'ny Israely sy ny fahamasinana. Andriamanitra moa ry avamalala manana fitiavana antsika izy ary misy fanekena izay atany amintsika mba hanafahany antsika amin'ity fahoriana izay manjo antsika ity, mba hanalany antsika eto amin'ny tany izay ratsy indrindra amin'izao tany iainantsika izao. Dia manao fanekena eo amintsika izy. Eto izy manambara amintsika hoe mampiankiny antsika amin'ny famonjena izy ary hanamasiny antsika koa izy amin'ny fotoana izao. Satria ny ologno raha tsy manana izany fahamasinana zany ry avamalala dia tsy ahita izan'Andriamanitra, satria Andriamanitra olo masina izy ary tsy misy zavatra maloto eo aminy. Fa izany no hanavotany antsika mba ho afaka amin'ireo loto izay rehetra misedra eo amintsika izao, hanalany izay rehetra izay mangeja antsika amin'izao andro iainantsika izao. Dia mila manana fahamasinana antsika ry avamalala, izany va antsika ahovonjeny amin'ny tany iainantsika izao, amin'ny zavatra rehetra izay mangeja antsika izao. Mila manana fahamasinana antsika. Manahoana moa ry avamalala no hatany Andriamanitra mba hahatonga antsika ho masy, izay manambara amintsika eto izy. Satria antsika amin'izao moa ry avamalala, ho antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao, efa nalain'Andriamanitra antsika nahangony aketo amin'ity fandaharana vafoka fiambenana ity, matoa ianao izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao. Efa nalain'Andriamanitra anao tany toerana izay nisy ianao agny, nahangony aketo mba handeha anany amin'izany fahoriana izay manjo antsika izany. Eto izy raha efa tonga eto antsika ry avamalala dia manambara amintsika eto izy amin'ny 15:20, ho fafaziko rano madio ianareo ka hadio mba ho afaka amin'ny fahalotanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadioviko anareo ovikizy. Igny zany no hatany Andriamanitra amintsika mba ho afaka amin'ireo loto rehetra izay ao anatintsika reo. Fafazana rano madio antsika ho izy mba ho afaka amin'ny loto. Ary zany ry avamalala, mila afaka amin'izany, mila voasasa ny tenantsika ry avamalala, mila afaka amin'io loto rehetra
rehetra zay ao anatintsika, zany itsika mbo hanana izany fahamasinana. Tahiny tombo pastera dia tahiny tombo koa tsika tsirairay avy izay mpanaraka izao fandaharana vafoka fiambelona izao. Fiadanan'ny tompo hanapaka isaka ny tokantrano izay misy itsika amin'izao androany izao. Ampifaliana sy ampitiavana no izarako ny tenin'Andriamanitra amintsika androany izao. Raisin'ny baibolinao izay hitantsika ao amin'ny Ezekela 4:30, raisintsika amin'ny 2:7 ka hatramin'ny 7:20. Ezekela 4:30, raisintsika amin'ny 2:7 ka hatramin'ny 7:20. Raha niarana hita dia hivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soaramandry, ny fampiankinan'ny famonjenan'ny Israely sy ny fahamasinana. Dia hivakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa halaiko avy any amin'ny jentilisy ianareo ary hangonika avy any amin'ny tany rehetra ka ho entiko ho any amin'ny taninareo, dia ho fafasiko rano madio ianareo ka hadio ny mba ho afaka amin'ny falotanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadiovako anareo, ary homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no hatako ao anatinareo, ary hesoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo, ary ny fanahiko no hatako ao anatinareo ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Alleluia, amen. Iny moa ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika androany ity ry hava-malala. Eto moa ny tenin'Andriamanitra izay manambara amintsika hoe ny soaramandry, ny fiankinan'ny famonjenan'ny Israely sy ny fahamasinana. Andriamanitra moa ry hava-malala manana fitiavana antsika izy, ary misy fanekena izay atany amintsika mba hanafahany antsika amin'ity fahoriana izay manjo antsika ity, mba hanalany antsika eto amin'ny tany izay ratsy indrindra amin'izao tany iainantsika izao. Dia manana fanekena eo amintsika izy. Eto izy manambara amintsika hoe mampiaiky antsika amin'ny famonjena izy, ary hanamasiny antsika koa izy amin'ny fotoana izao. Satria ny ologno raha tsy manana izany fahamasinana zany ry hava-malala dia tsy ahita izan'Andriamanitra, satria Andriamanitra moa olo-masina izy ary tsy misy zavatra maloto eo aminy, fa izany no hanavotany antsika mba ho afaka amin'ireo loto izay rehetra misedra eo amintsika izao, hanalany izay rehetra izay mangeja antsika amin'izao andro iainantsika izao. Dia mila manana fahamasinana antsika ry hava-malala, zany vao antsika ahovonjeny amin'ny tany iainantsika izao, amin'ny zavatra rehetra izay mangeja antsika izao. Mila manana fahamasinana antsika. Manahoana moa ry hava-malala no hatany Andriamanitra mba hahatonga antsika ho masy, izay manambara amintsika eto izy. Satria antsika amin'izao moa ry hava-malala, ho antsika rehetra izay manaraka izao fandaharana izao, efa nalain'Andriamanitra antsika nahangony aketo amin'ity fandaharana vafoka fiambelona ity, matoa ianao izay miaino izao tenin'Andriamanitra izao. Efa nalain'Andriamanitra anao tany tamin'ny toerana izay misy ianao agny, nahangony aketo mba handeha anany amin'izany fahoriana izay manjo antsika izany. Eto izy raha efa tonga eto antsika ry hava-malala, dia manambara amintsika eto izy amin'ny 15:20, ho fafasiko rano madio ianareo ka hadio mba ho afaka amin'ny fahalotanareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no hanadioviko anareo izy. Iny zany no hatany Andriamanitra amintsika mba ho afaka amin'ireo loto rehetra izay ao anatintsika reo.
fafazana rano madio atsika ho izy mba ho afaka miloto ary zany ry avao malala mila afaka amin'izany mila voasasa ny tenantsika ry avao malala mila afaka amin'io loto rehetra zay ao anatintsika zany itsika mbo hanana izany fahamasinana izany satria efa ho tonga izany hanomezana Andriamanitra ny fanahy masina eo amintsika tsirairay avy raha mbola misy izay fahalotana ao anatintsika ry avao malala dia tsy hanana izany fanahy masina izany satria raha nono maloto dia tsy idirana izany fanahy masina izany eto izy hamafizany rano madio atsika araka ny teninazy zay manao hoe na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotanareo izy ho fotsy tahaka ny oram-panala eto izy hanadio atsika hanafika atsika amin'izany fahotana rehetra izany satria eto izy manambara amintsika amin'ny 1:20 ary homeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no hatako ao anatinareo no hesoriko amin'ny nofonareo ny fo vato ka homeko fo nofo ianareo satria atsika moa ry avao malala mety zaho moa hijoroako vovolombelona amintsika ny teniko moa dia tanisany izany nanana fo vato izany tanisany nanana fahalotoana izany kanefa ry avao malala rehefa niantso ary Andriamanitra nanala zaho avy tany avy tamin'ny jentilisa tany tonga amin'izao fotoana izao dia namafizana izany rano madio izany izay hitanareo miaino eto ary manambara izao tenin'Andriamanitra amintsika rehetra izany efa nidioviny teo amin'ny rano ry avao malala ary nanolotra ny tena koa nanoloko ny foko izay tato anatiko izay nanana lompo izay tsy azo nisy tranony afaka kanefa Andriamanitra no nanasitrana izany lompo izany zaho ry avao malala efa nijoroako volombelony teto zaho moa tanisany izay efa nanana tokantrano rehefa nanana tokantrano ny tenako rehefa tonga taty amin'ny toerana izay nisy ahy zao dia rehefa nisy zavatra zay mandalo teo amin'ny sofiky dia tsemiko ny foko hiala tamin'ny tokantrano hisaraka tamin'ny tokantranoko tamin'ny vatoko za tamin'ny fotoana izany tanatin'ny tao araiky zahay ry avao malala manjary sahiny ny fampiantso eo amin'ny telefôniny fa kanefa ry avao malala tsy tian'Andriamanitra izany dia nantsoin'Andriamanitra nambarany zaho ny tenin'Andriamanitra nanaraka teto fandaharana tio dia resy lahitra zaho ry avao malala nanesitro izay fahotana rehetra ato anatiko nanolotra ny foko teo anatrehan'Andriamanitra dia ndesiny tamin'ny bavaka izany tokantrano izany ary nampianatra Andriamanitra amin'izany tokantrano izay niainako izany dia nampianariny ary amin'izao fotoana izao ry avao malala rehefa nianatra ny tenin'Andriamanitra aho nandray izany tenin'Andriamanitra izany dia tonga amin'ny fitiavana voalohany ny tokantrano izay ananako nanana fifankatiavana izahay mifampiantso izahay mifampiresaka izahay ary tsy misy izay gidragidra eo amin'ny tokantranonay amin'izao fotoana izao eto ry avao malala raha manana izany fo vato izany atsika dia ho fafazan'Andriamanitra rano madio atsika hanala izany zay fo mora milentiky zay fo mora tezitry ao anatintsika amin'izao fotoana izao esoro raha tsy esorontsika izany tonga izany fanahy masina amen'Andriamanitra atsika izany amin'ny Pentekosta ho avy izao dia tsy ahazo izany fanahy masina izany raha mbola misy fahalotana ao anatintsika isika eto ny fanahin'Andriamanitra omeny atsika satria misy Andriamanitra hoe sambotra fika izy izay madio am-pofika izy fa izy no hahitan'Andriamanitra raha tsy manana izany fahadiovampo izany atsika ry avao malala dia tsy hita izany Andriamanitra izany manantitra atsika eto Andriamanitra ry avao malala hiala amin'izany fo vato izany ary hodioviny eo amintsika izany fo vato izany aloha atsika ry avao malala araka ny tenin'Andriamanitra izay manambara any amin'ny Kolosianina 2:12 izay manao hoe koa mitafia famindram-po sy fiantrana famoram-panahy
famelam-panahy fandeferana araka ny olombo voafidin'Andriamanitra sady masina no malalany. Mila mitafy zany famindram-po izany itsika, mila mitafy zany famelam-panahy zany itsika, mila mitafy zany famoram-panahy zany itsika no araka izay voafidin'Andriamanitra masina. Raha mitagna izany, raha tsy mandeha famelahiliko atsika, raha tsy mbola mitagna izany lompo izany atsika, tsy manana izany fahamasinana izany, ary tsy hita izany Andriamanitra izany. Manambara antsika ny tenin'Andriamanitra izay manao hoe na dia mena tahaka ny jaky aza ny fahotagnanareo izy hadio tahaka ny oram-panala. Eto Andriamanitra hanafika atsika amin'izany loto izay ao anatintsika. Manambara eto izy amin'ny andininy faha 7 ary ny fanahiko izy no hatako ao anatinareo izy ka hahatonga anareo handeha araka ny lalako sy ny hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy. Mila manana fanahin'Andriamanitra zany itsika. Andriamanitra olo manana famelam-panahy, manana fahadiovam-po, manana fandeferana, manana famindram-po. Zany ry avao malala no haftany eo amintsika amin'izao fotoana izao, satria Andriamanitra izay nanome zanany lahatokana mba hatsovery itsika zay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Aloha atsika ry avao malala hanatony zany Andriamanitra zany, hanolotra ny tenantsika eo anatrehany. Igny moa ry avao malala ny tenin'Andriamanitra zay tonga amintsika tsirairay avy, dia voninahitra rery ihany ho antsika tsirairay avy, fiadanana ho antsika rehetra. Alleluia, amen. Alleluia. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany ary fiadanana ho amintsika tsirairay avy. Alleluia. Dia tahin'Andriamanitra isika tsirairay avy. Alleluia. Izaho mbola tsoravako teo orina nisy ka zany zao androany vohitako teto dia arapaina manokana ianao dia Dinard John Rily efa hitako teto ihany koa kay, dia Koda Leonia efa eto, Patricia Rarimalala efa hitako teto ihany koa raha izay ngamba mbola vaovao teto tahiny tompo akasiara tsara dia mankasitraka ny anabavintsika Rodine tao anatin'izany tenin'Andriamanitra mahafinaritra dia mahafinaritra izany dia ny tanan'Andriamanitra ny ikasika anao ary ombanao mahafinaritra nge ravana maheno hoe olona any Koweït sahirana amin'ny asa mandraraha voavy nivoaka Ramadan. Alleluia. Voavy nivoaka Ramadan raha sifa somary nisotro rano kely safady voavy nivoaka Ramadan nefa mahavita manomana toriteny. Alleluia. Ary mendrika fisaorana zany satria tsy zavatra mora zany, tsika mipetrapetraka mety manana fotoana no mety aza manao toriteny kely 12 minitra ve, fa tsy mora ny manomana an'ireny. Ary za dia tena hoe mipaotsatroka ho anareo any Koweït ihany indrindrindra ny amin'ny fomba fanaovanareo toriteny hoe amin'ny fotoana inona reny anaovanareo toriteny, ananareo fotoana mangina ohatr' zany fa Andriamanitra rehefa omba anareo dia menanareo ny fotoana sy ny connexion ahafahanareo manao zany toriteny zany. Ka zany mahatonga makasitraka anareo be dia be dia ho tahin'Andriamanitra raha Rodine dia hatramin'ny ankoranao ny ho tahin'Andriamanitra ary ho tsaroana foana zany toriteninao izany koa dia tahin'Andriamanitra. Dia misaotra anareo ihany koa makasitraka azy satria zava-dehibe ihany koa ny fankasitranareo azy satria mahatonga azy androso foana izany fampahirezana ataonareo izany. Alleluia. Ezekiela 4:30 nasoa sady misy tenin'Andriamanitra zay matsy nyteneniny teo dia tiako zay hitako tao ante anabavy Erikany ny teny an'ilay izy satria tsy voateko ilay izy. Misaotra anao. Ezekiela 4:30 ka ty Ezekiela 4:30 ty dia mahafinaritra be mihitsy. Zako tsy nefa raha maky azy dia tomboko mihitsy tomboko any amin'ny 12:20
de faranako a any amin'ny fahavalom-telopolo mihitsy ny amakiko an'io raha zahako zao a zay no mampa hoe amelabelatrana an'le izy zao no ten'andriamanitra manao hoe ny fifampiankinan'ny famonjehana Israely sy ny fahamasinany io ten'andriamanitra io a de angatahako amin'andriamanitra mihitsiny mba ovakiny olona rehetrarehetra io soramandro io fotsiny tsy maninona na tsy voavakin'ny olona raha ny baiboly ray manontolo fa io soramandro io fotsiny a de mba tiako mba ho hitan'ny olona rehetrarehetra ny fifampiankinan'ny famonjenany Israely sy ny fahamasinany ny fahamasinana ry havana de ekinan'ny famonjena ny fahamasinana de ekinan'ny famonjena fahamasinana zany de fahamasinana nareo zany koatra masina be ka teo voavonjy ny fahamasinana ranabavy sy rahalahy mananeritreritra ho voavonjy de zavatra tokony ho tafitsika isan'andro isan'andro na ny ivelany na ny anatiny aza miteny hoe ny anatiny ihany na ny ivelany ihany fa tapany ianao am'izay fa tsy feno na ny ivelany fotsiny na ny anatiny fotsiny de samy tsy izy hoe masina be mihitsy any anatiny ihany fa ny ty ivelany tena tsisy ninona raisina mihitsy de tsy izy zay na masina be mihitsy any ty ivelany fa ao anatiny ao a tena tsisy nininona mihitsy fahamasinana de samy tsy izy zay ka aza mba miteny zany Andriamanitra tsy mijery ivelany fa na ny anatiny na ny ivelany te hitany ary matetika atsika miteny an'izany hoe nareo ary lava zipo nefa ratsy loha ohatra efa mba lava zipo aloha fianao mety tena fohy zipo nefa ratsy loha koa satria voakeny mihitsy le aratsiny-dohanao niezaka mila atao zany de zao lava zipo ianao ranabavy a ka raha mbola hitan'ny olona zay fa tsy mety ny fisainanao a mety mitsaratsara olona ianao na tsy fantatro zany zay ny fitenin'ny olona azy a de iny zany loha amboarinao torio ny teny tsika konge rehefa mitory lazain'ny olona fa mitsara foana de tsy maninona zany rozy ny ole mitsara tsika tsisy afampitsara fa tsika miariary eo alohany ny tenin'Andriamanitra tenin'Andriamanitra no io mitsara tsika rehetrarehetra na zana ianao niza niza ny tenin'Andriamanitra ary tsika tsy afaky ny fampitsara fa Andriamanitra no itsara araky ny iny ary ny itsarany rehefa makany amin'ny fitsarany tsika de zao ny teny mitsara araky ny lalàna andiny fa zao de zao ianao nanao an'izao tsarana araky ny lalàna sika fa tsy hoe tonga ianao tsisy niny itsarana anao koa tsy fantatry iny moa ny itsarana anao tsisy lalàna misy fomba fiteny tsisy lalàna manameloka an'izany ka rehefa hitanao fa tsisy lalàna manameloka ny ziponao ohatra ny apotipe de ataovy raha hitanao fa tena tsisy lalàna manameloka ny zavatra resaka tsy fahamasina rehetra ny aminao de azonao atao fa Andriamanitra eto de miteny a fa mifampiankina ny famonjena sy ny fahamasinana mety ampalahelo zany ny olona eritreritra resaka lanitra hiteny resaka lanitra foana nefa tsy manam-pahamasinana mety ho sanatria mety ho diso fanantenana so ihany fa tsy fandarana andramoka izao na radio Rakotosalama na mampionona rery-janary no nanohitra n'ity baiboly Ezekela fainina amby telopolo andiny fainina amby folo fa ny mpanoratra ny baiboly izay miteny nanatsoaka ny hevitra atao anatiny fa ny fampiankina ray havana malala ny fahamasinana sy ny famonjena teo voavonjy ianao manamasina ny tenanao amasino ny tenanao satria ianao teo voavonjy halleloia zao ny ten'Andriamanitra andiny ny faharoa amby roapolo ny avakiko ko ataovy amin'ny taranak'Israely hoe zao ny lazain'i Jehovah Tompo sy noho ny aminareo ny anaovako izany taranak'Israely fa noho ny anarako masina izay nolotonareo tany amin'ny jentilisa zay nalehanareo zao revina malama tsika de noharian'Andriamanitra tsika reto
no arian'andriamanitra mba ho fiderana azy ho fanjom-piderana azy ho fanaka fampisehoam-boninahitra tena marina mijery anao ny olona dia mahazo voninahitra andriamanitra alleloia jery anao ny olona dia mahazo voninahitra andriamanitra dia mijery anao ny olona dia raha andriamanitra misandratra izy raha vao ohatra tsika milaza tsika fa zanak'andriamanitra nefa tsika manala baraka ny anaran'andriamanitra dia nefa tsika manao zavatra tsy mety dia afa baraka ny anaran'andriamanitra ny olona teto dia zao nandoto ny tenany teny amin'ny jentilisa ny zanak'Israely nandoto ny tenany tamin'ny sampy ny zanak'Israely ny fagnomposampy dia fandotona tena raha misy aminareo zany mbola mitazona sampy ninona endrika sampy dia maloto zay nareo maloto ny sampy karazany maro misy olo le sary reny a le sarina hoe Maria Josefa Paoly iza tsaiko avy na reny le sarin'olona botabe kristiana ihany nefa manana le sarina sono botabe petraka iny a ataonao an-trano ary misy heviny aminao iny a sampy na ny sary vongana ny sary voasikotra sy ny sisa mpanjaka be ny tandry izay etretinao fa miaro anao amina zavatra sampy izy zay lacroix tehirizina ohatrano fa heveriny lazainao fa iny miaro anao amin'ny devoly sampy izy zay tsara fantatrao mantsy zay zavatra zay raha le amin'ny film iny dia amin'ny film exorciste ohatra film nampatahotra anay zany taloha dia mananana le lacroix ohatrao dia to dia matahotra ny devoly iny ny rahan'i Jesosy mampatahotra ny devoly fa tsy ny lacroix tsara fantatrao zay ny rahan'i Jesosy latsaka teo ambony hazo fijaliana no atahorany devoly fa tsy ny lacroix ka raha mitahiran'iny lacroix iny dia iny ny eritretinao fa mahavonjy anao dia tandremo fa mivadika sampy izy amin'izay fotoana be dia be ny sampy misy olona zao ohatra misy akanjo ekeko hoe akanjo masina akanjo na misoronao dia anaovanao iny ohatry ny izy moa ny mpisorona ngeta aloha manana akanjo efoda masina salorany eto aloha eto dia zao ry havana misy olona tsy samy manao ninina fa tsy manao an'iny akanjo misy hoe akanjo masina iny tsy iny ange ny herinao ny herinao nge ao anatinao ny olona lasa mametraka fitokisana amin'ny fotoana fotsiny mametraka fitokisana amina zavatra ray dia sampinao iny zay fa misy koa sampy tena ratsy izy hitanao zao mihitsy avy any amin'ny dadarabe avy any aman'olona dia tena hoe ty miaro anao amin'izao dia tehirizinao an-trano miompy sokatra ianao satria izy ianao hoe miaro amin'ny mosavy dia miaro amin'ny inona avy sampinao izy zay aza mandoto ny tenanao amin'ny sampy betsaka ny eritretin'ny olona ho sampy zay zao tatokantrano eny anao mahita tsy mahita anao lacroix ray tsy mahita ninino tsika tsy mitoky amin'ireny mitokontsika dia zao le zavatra tsy hita masontsika dia ny rahan'i Jesosy mikorina ato anatintsika halleloia ijoro avomela aminao zao ohatra za zao ohatra nisy havanay tratra ny aretina covid ina momenatra amin'izany olona tratran'izany tao misy tratran'izany misy havanay a tratran'izany talohaloha teo dia zao efa nisy fivorim-pianakaviana dia napahekefy izy nijanona tany amin'ny misy azy tany dia ny olona raha tokoa tsy samy eo aminazy normalina kosa zany misy en quarantaine izy fa zay ela be tsy nahita azy nefa fotoana nandalovanay teo amin'ny tanàna misy azy dia io zay mivady ndao zay amangy anao zay sady daikatra be mihitsy izy dia mety zany be
hay sady faalisahirana midira ary anaova masika de izy koa manao masika iny ano ataony mivady satria mantsy zao zay matetika amin'ny tenareo zay tsy matahotra an'io aretin'io de everinareo eto amin'ny écran eto zay de rara zay raha miteny an'izany tsia iainanay ny zavatra torianay aminareo eto fa tsy hoe zavatra torianay mandriditsidina de indritra zay ny zavatra nataony voalohany zay mivady ny sorona ny masika atao potsy ka tetra be izy niditra varabara zay nanala masika zay nataony hoe bakely halleloia fiera tsy mivaka hitako iny avavao manorika covid zany de mifandray tana de ao ty sadaikatra avy aty efa samborina mihitsy zay manao ty manao bakely zay efa tandremo efa tianay de fihinay de ataonay bakely halleloia olona misy covid zany mangaragaraka ny tena tsy mare fofokanina mamay be tsemboka be marary tsy fantatro ao mitantarainy teo avy aty halleloia zay tsy nitondra lacroix tsy nitondra mpanjaka be ny tany fa zay misy toky atao anatinay halleloia fa teo ambony azo fijaliana teo nisy lehilahy maty ho anay halleloia moriditra am'izay mantsika zao ary ny raha zany lehilahy zany mikorina tanatinay de io raha io mahery be mihitsy io halleloia mahery be mihitsy io halleloia misy microbe miditra vary io covid ninona mandalo eo ny rano io jesosy tonga de de dorany de may zay moa everinareo hitanareo matoka zany tantarinareo zany zay le miteny lava zay tsy matahotra an'izany sy tozinareo misy tsy matahotra satria en ligne eo zay tsy matahotra ny reny tsy mandalo aty aminay reny halleloia mahery eny andriamanitra tsika ty raha malala sao de verinao fa andriamanitra tantaratarena fotsiny ary izy ty iainana nge io revany verinao fa matiantoka ka zay manao zao fandaran'izao isan'andro vavaky isan'andro tsy atao zay fataon'ny olona manao zay tiany zay atao zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andro zay tsy manao fa tonga ny fotoana ionana loza zay miona halleloia tsy olana teneniko anao aza manandrakandrana zany nefa ianao raha fantatrao fa mbola tsy eo aminao ny herin'andriamanitra za teneniko anao mihitsy zany aza hoe zay ataon'ny olona de atao fa fantaro aloha ianao iza ianao eo anatrehan'andriamanitra velona ao anatinao ve kristy fa raha velona ao anatinao kristy tsy covid any nahafaty an'i kristy nefa izy velona ao anatinao ka ahoana no fatiny reny ahoana ny vadiko no fatiny reny zay mivady mihitsy niarany ndova sy tonga atao an-tsaina akory hoe de ahoana mory dada zany izy any lasa loatsika se lazy ahoana ny ankizy mandrina ny ankizy mbola iara-nompo an'andriamanitra sika ary neny ndao fihinana ny ankizy de famia de nyresaka nyjanona atao zay de resaka atao de inona mbola tsy azo atao rehefa miona amin'ny olona fandretana to tsy azo atao hoe de raisina ny tanany de mifihinana de baky vy manao ny anao zao efa savasava alleloia ny atsika mavaka teto mantsisy tamin'ny zany avako zany ny atsika mavaka teto tao anatin'ireny alarby fitondrana mavaka efa tsy fatiriza tamin'ireny ary misy anarana tonontsika avako anakireny tamin'ireny voany zany ny atsika mavaka teto halleloia de zao rehavana malala ny zanak'Israely tafiditra tamin'ny fiarana tamin'ny jentilisa roboky ny sampony jentilisa ny fizika manan'andriamanitra velona de zao rehavana malala azon'andriamanitra nataony ny anampiala azy teny sy fady nanajanona azy teny fa hozy andriamanitra tsy noho ny aminareo no naovako an'izany tsy noho ny amiko namonjena anahy tsy hoe satria fa manina misy paster amerikana zay manana hira izy de zao ny teneniny hoe zaho zy izy rehefa amin'ny tonkirana mandraky tia manontany fa maninona ary ano ny vonjen'i jesosy inona tety amiko no tiany jesosy
fa manina ary ianao no fidian'andriamanitra manina ary tsika no vojen'andriamanitra fa manina tsika no nesoriny teny amin'ny tena fiainana jentilisa teny fa manina zanak'Israely no nasoriny teny sy noho ny amin'ny zanak'Israely fa noho ny amin'ny anarany hoe zaka efa fantatry ny olona fa rain'ireo izy tsy malala fa zanako no fidiko ny zanak'Israely esoriko eny izy ka noho ny amin'ny anarako izy Jehovah noho ny amin'ny anarako masina izay nilotonareo teny amin'ny jentilisa izay nalehanareo 9:20 ary ho amasiriko ny anarako lehibe izay efa nilotonareo teny amin'ny jentilisa ka de ho fantatra fa zany Jehovah hoy Jehovah tompony maro rehefa miseho ho masina eo masiny aho amin'ny ataoko aminareo. Alleluia. Amen. Na masin'Andriamanitra ny anarany tamin'ny alalan'iny tamin'ny alalan'ny fangalany an'ireny teny amin'izay satria voaloto raha voaloto ny zanak'Israely de voaloto ny anaran'Andriamanitra amin'ny fotoana ianao manao tsinitsina manota de tadideo to de maloto ny anaran'Andriamanitra raha androany ianao nanota tanam-pepaka de tena ny azafady Andriamanitra fa tena nandoto ny anaranao vo ianao manao tsy mety de Andriamanitra maloto ny anarany satria ianao tsisy tsy malala fa zanak'Andriamanitra ianao toa de nalain'Andriamanitra ny zanak'Israely na de nampalelo azy aza de nasorony teny amin'izay noho ny inona noho ny anarany masina. 9:20 fa alaiko avy any amin'ny jentilisa ianareo ary angoniko avy any amin'ny tany rehetra de hoentiko avy any amin'ny taninareo. Halleluia. Angonina teny amin'ny tany rehetrarehetra teny angonina izy ile voainga antsika nytoereo nangonina tao ambala ny zanak'Israely nangonina teto amin'ny vala ray de nisy vala ray koa efa nanangonana hafa le nytenen'i Jesosy hoe mbola misy ondry hafa koa ery amin'ny vala ery mbola misy ondry hafa koa entina ato atambatra ato za de ianao nge reo amin'ny vala hafa reo fa nangonina teny amin'izay nisy azy teny amin'ny tany zay nisy azy misy taminareo zao teny amin'ny tanina mpamosavy misy mpamosavy zao eto ny ovafo ohatra zay zao teny amin'ny tanina tsy fantatry tsony teny amin'ny tanin'ny mpimamo teny amin'ny tanin'ny mpangalatra teny amin'ny tanin'ny mpijangajanga teny amin'ny tanin'ny mpisoloky teny amin'ny tanin'ny tsy fantatro avy teny amin'ny tanin'ny mpanompo sampy teny nangalana antsika rehetrarehetra fa zao ny zavatra mahafinaritra nangonina aloha. Halleluia. Rehefa avy milalao eny an-tokotany eny zanatsika feno fotaka sy ny sisa de alaitsika satria zanatsika fa melohan'ny ampidirantsika azy eny tany an-trano eny ambony fandriana sy ny sisa de iny eny ataontsika entinao amin'ny dosy aloha de teny sasana zanakay fa mahafantatra voatara kely reny eo amin'ny amby 7 arivo eo tsy manaiky eo afatany lera de malala lera ny zanakay mandro mamoa ninona ataony reny aza miantso amampionareo amin'ny enina sasany eo amin'ny amby 7 eo fa tsy mamaky mesazinareo izy fa manao lavazy ozy izy rola hoe tomobily aony izy de atao lavazy sao zany Andriamanitra konge ohatra zany isika avy naloto tery tsy tonga de ampidiriny any an-tranony aloha fa netiny azy nangoniny amin'ny toerana ray. Halleluia. Alaiko avy any amin'ny tanin'ny jentilisa nareo izy de angoniko avy any amin'ny tany rehetra hoentiko eny amin'ny taninareo nalainy aloha. Halleluia. De atao inony 9:20 mareo amin'ny baibolinao zany 9:20 mahafinaritra be io de ho fafazako rano madio ianareo ka adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny safitonareo rehetra no nanadiovako anareo. Halleluia. Atao lavazy tsy mbola navidirina aloha. Halleluia. Andriamanitra tsy mampiditra misy te hiditra nefa maloto ny lanitra tsy hidiran'ny tsy masina sy ny maloto sy ny mpijangajanga sy ny mpanompo sampy zay rehetra tsy manam-pahamasinana de tsy miditra ny lanitra
fa mandalo toerana anankiray aloha de eo amin'le toerana nanangonana azy no fafazany rano madio ho fafazako rano madio ianareo izy mba adio ny mba ho afaka amin'ny fahalotonareo rehetra sy ny sampinareo rehetra no nanadiovako anareo any amin'ny resaka anao ato hoe zaho a tsy matahotra arety mandrinkana efa tafiditra eto frantsa ny variant de izy leo laresaka tamin'ny tany Madagasikara de efa tafiditra any ny variant de ahoaninareo fa na mbola tafiditra eto ary reny amin'ny toerana rehetra zay misy na aretina karazany arivo de za mbola ho hitanao eto anao fandarana foana tsara fantatrao zay zaho ny alako eto tsy aretina mandringana mety aretina hafa mety mba tonga ny fotoana de alain'ny tompo de tsy haiko zay aretina fa tsy io arety mandringana zay alefa amin'ny devoly andringanana anisan'ny olo eto tany tsy io azoko antoko zay tsy io de za tena ho hitanao eto foana ho anao fandarana na aretina manarivo ny ary sanatry tonga eto amin'izao tontolo zao na io rivotra foana io ary efa vao mifokana io de marary za tsy arary ndrivotra anako nge ndrivotra ianako nge ny Andriamanitra manisy an'izany eo ambaforoko aina Andriamanitra no mifiltre an'io tsy tana mandeha rivotra maloto rivotra madio andradirakoto tsara eo halleloia zany ny finoko zany ka zay ny amin'ny raha ho ny tena rany tena fafazako rano madio mba adio aiza anao mita rano madio rehefa ty andafitra tsika de mahita ny andalana eny de misy hoe eau non potable misy rano mandeha any eo fo izy ireo tsy azo sotroina fa natao isasana tanana na rehefa mafana ary de mba atao ohatr' zany eau non potable fa ny eau potable ny azo sotroina ny aty andafy fa tsika nefa mahita fa ny Madagasikara ny rano amin'ny robinet tena ohatry ny jus de tamarin ozy zareo zay maloto de ampavitrana sy tatavanina sy ny sisa de atao ahoana moa de sotroina reny zany zao rano any Madagasikara reny aty mbola ratsy noho ny eau non potable ko tsika malagasy zany zao raha mahita reny eau non potable reny raha sendra maka ty misotra am'ireny tsy maty tsika tsy ia mafy fa te antany anao zany aiza zany zao misy rano madio eau viva ve sa inona ny rano hitanao hoe eau de source aty andafy aho tena mba madio sady misy kakana izy anabavy tsiry mba mitenena hoe na enao amina hoe rano madio fantatrao satria Andriamanitra teto ny teny aniva 5:20 de ho fafazako rano madio ianareo de adio iza ny madio aizy tsika mahita rano madio voaporofo hoe fa madio reny rano eau de source sy ny rano rehetrarehetra hitatsika reny na le rano voatsika amin'ny tavoangy hoe tonga avy any amin'ny tendrombohitra sy ny sisa na no vivany a Madagasikara sy ny sisa tsy misy madio zany ary tsy misy masina izany ny masina de ray Andriamanitra tsy misy zany paparay masina zany tsara fantatrareo zany tsy misy azany olombelona zay ianona masina paparay masina zany kirevana fanoherana ny tenin'ny baiboly Andriamanitra ray ny masina de Andriamanitra mialatsiny aminareo katolika fa paparay masina zany tsy tokony izy zany mety masinareo angamba ekena na nareo manokana iny fa tsy misy zany ary madio izy ray ny madio de Andriamanitra telo zay ray fa tsy k'olombelona ny torotorona tamin'ny fahotana maloto daholo tsika no ny diovina fa ray ny madio Jehovah-Andriamanitra de ny fanamasina de Jesosy ary ny misy anankiray madio nidina teto amin'ny maloto madio izy fa tonga de teraka atao amin'ny toerana maloto tao an-tranomby Jesosy ilay tsy nokasi anota natoriany teo ambony finanam-bilona ny vatany any iny tsy niditra tany anatiny loto halleloia halleloia Jesosy ry havana no madio Jesosy ihany nitokana madio teto amin'ity tany ity
Inona ny rano nanadiovana ny olona tsisy oviva tamin'izany. Any amin'ny Jaona toko 7:20 mba vakengy amin'ny baibolinao azafady. Jaona toko 7:20. Jaona toko 7:20 mba tiako vakianao kely izy. Jaona toko 7:20 andiny 7:30. Rehefa maty Jesosy a dia rehefa maty Jesosy a dia Jaona toko 7:20 andininy fa araiky amin'ny telopolo ny andro tomboko. Ary satria andro fimanana ny andro dia nangataka tamin'ny Pilato ny Jesosy mba ho tapahana ny ranjon'ireo esorina ary esorina faty. Ny olona nomboana tamin'ny hazo fijaliana zany taloha tapahana ny ranjony rehefa maty. Dia ilay roalahy tapahana ny ranjony mba tsy hisotratra ny sabata eo amin'ny hazo fijaliana satria andro lehibe ny sabata tamin'izany. Dia tonga ny miaramila ka nanapaka ny ranjony voalohany sy ny anankiray koa izay niaraka nomboana tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Ary nakeo amin'i Jesosy izy dia hitany fa efa maty satria ilay roalahy mbola tsy maty a. Ilay tsy maty zany tapahana ny ranjony dia maty. Jesosy hitandreo efa maty. Dia hitany efa maty sady izy ka dia tsy notapahana ny ranjony. Ny tena marina natao maty meloha Jesosy. Tsy hoe kely aina Jesosy fa mba tsy hatapahany ranjony satria volazany tena marina fa tsy ho tapaka ny taolany. Fa manao an' Jesosy zany a tsy ho tapaka ny taolany ary Jesosy tsy tapa-taolana ny ala teto. Haleloia. Dia tsy notapahana ny ranjony. Nefa kosa andiny 7:30 fa ny miaramila anankiray nandefina ny lany voany ary niaraka tamin'izay dia nisy rà sy rano nandeha. Zavatra roa no nivoaka tamin'i Jesosy, rà dia rano. Amen. Ny rà io miaro anao isan'andro isan'andro. Ny ràn'i Jesosy ny miaro anao fefy manodidina anao atahorany devoly mandoro ny asany maizina mandoro ny aretina. Rehefa anao délivrance no aza adinonao mihitsy mangataka ny ràn'i Jesosy. Rakofy amin'ny ràn'i Jesosy ny tômôbilinao rehefa hiainga. Ny malagasy rehefa andeha dia tondrahana tao ka ny pneu mba tsy ho vaky. Fa ny anao rakofy amin'ny ràn'i Jesosy fa na pneu sola be salany io tsy vaky. Halleloia. Niteny taminao teo za mihaona amin'ny olona misy Covid, za misy ràn'i Jesosy mikorina atao anaty ary ràn'i Jesosy koa fefy manodidina rivotra zany tsy ny masika miaro ahy fa ny ràn'i Jesosy. Ny ràn'i Jesosy no amatoranao ny fahavalo dia ny devoly sy ny satana tsy tahaka ny loso fiainana raha zany hoe ràn'i Jesosy zany. Ràn'i Jesosy napiditra ràn'i Jesosy ray afafy. Rehefa manao délivrance dia zany io olona démoniaque na en ligne ohatry zao ary tenako afafiko aminao ny ràn'i Jesosy. Tonga dia manao ohatry tonga dia tsy tatin'ilay devoly. Halleloia. Zay ny momba ny rà. Fa ny momba ny rano a le rano nivoaka io dia le rano madio nafafy tamin'ireo zanak'izay. Tsy misy madio fa zay nivoaka tamin'ny madio no madio. Jesosy no madio tsy ny kasianota madio ny aminy. Ny rano nivoaka tao aminazy rano madio. Halleloia. Dia io ny nafafy. Ho fafazako rano madio nareo izy izy mba adio. Halleloia. Efa fazana ny rano tao amin'i Jesosy. Dia ny rano nivoaka tao amin'i Jesosy navelany raraka izay mbola tsy ritra mandrakity ny androany no nanadiovanao. Sao ohatra ovinanao ny vovò, ovinanao ny voavela heloka fa ny ràn'i Jesosy latsaka tamin'izany tsy ilay hazo fijaliana fa ilay rano raraka tamin'izany no hanadiovananao. Afafin'Andriamanitra hanadiovananao amintsika miteny. Zany ilay tenin'Andriamanitra amin'ny Isaia fa voalohany andiny 7:20 vakin'ny anabavitsika teo. Izy ity toroteny amin'ny Térésime teny amin'ny mpivarotena tamin'ny zahako toroteny tena raketo tamin'izay Isaia fa voalohany ka hatramin'ny 7:20. Isaia toko voalohany andiny 7:20. Avia ary fandahatra isika ho Jehovah fa na dia tahaka ny jaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panahy. Na dia mankatrakatra tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Inona no mahavita manadio an'izany? Tsy possible angery havan'izany e. Mena tahaka ny jaka, na dia tahaka ny jaka aza dia tonga tahaka ny oram-panahy. Savony inona ry havana ny hampadio an'izany? Zavatra efa lasa ohatry ny grenat kely jaka zany mantsy ohatry ny grenat maizina ohatry ny Bordeaux zany. Alléluia.
aiza moriavana ny anadiovana an'izany tsony na ny mpanasalama ary ve tsy mamerim-bola fa rehefa andriamanitra ny anasa amin'ny rano de le rano madio de nivoaka tamin'izao de ho tonga ho fotsy taka nyrapana mangatrakatraka taka ny siny ho tonga taka ny volonony fotsy tsy misy mahavita an'izany afa-tsy le rano madio izay nafafy tamitsika nomboka androany ary tsapanao hoe misy fahotana misy zavatra tsy mety afaka angatao ny rahan Jesosy angatao koa ny rano ny anadio anao aleloia ary za tena tenako anao fa andriamanitra rehefa manadio de tena dioviny am'le tena aleloia ny tena andriamanitra hoe izay moa ny tenyny kitoka lasa izy azy teo de diovina mba ho afaka amin'ny fahalotonareo sy ny sampinareo zay ny programan'andriamanitra ary tsy voaditsika raha tsy Jesosy mihitsy ny nanome andreo aleloia mahatonga anao ohatr'io ny ra sy ny ranony Jesosy tsara fantatrao zany ny natonga anao ohatr'n'io de ny rano sy ny ra nyvonjena tamin'ny ra ianao de nidiovina tamin'ny rano ary rehefa voadio de jerenao nge ny asan'andriamanitra efa voadio ianao efa voavonjy ianao fa tsy navelany teo omeko fo vaovao ianareo ary fanahy vaovao no ataoko anatinareo ary esoriko amin'ny nofinareo ny fo vato ka omeko fo nofo ianareo de jerety itsika raha maso taky ny ahoana mory avany zany tao anatin'ny commencement antsika zany maly fa manina ary tsika lasa mora mitomany fa satria fo vato tao anatintsika le fo vato tsika iny no solona fonofo rehefa nadio zany tsika de ny solona ny fotsika de anao lasa mora torotoro fo ary tsy mba ataon'andriamanitra tsintsinona ny fotorotoro sy mangorakoraka ny fo vato tsy ho mangorakoraka raha ianao le olona mahafo tsy mety latsa-dranomaso mienjana be tsy maninona reny mihitsy tsy sentiment nininona tsy ny olona mba mitomany hoe tena maty anao Jesosy ianao de matiko misy maty izy zany angatao am' Jesosy hoe Jesosy soloy fa mbola vato ny ato any tena marina ianao raha ny tena marina tsika rehefa mivavaka za tena teteny aminao mihitsy ianao vao mieritreritra fotsiny za misy fotoana mampitomany anahy de zao vao mieritreritra fotsiny hoe ty za de lasa mivavaka hoe ty za de vao mieritreritra azy avy hoe ty za de lasa ty andohalika ivavaka de efa iny de efa mampitomany dry taiza moa Jesosy za mba fiainako taloha taiza moa Jesosy za mba fiainako taloha faharatsina angena fa nyzany mba niainako zany taloha fa teneniko anao zany fa de fo efa fo vato ny tsy torotoro fo am'zany ary fanahiko ataoko anatinareo ka tonga anareo andeha araka ny lako sy hitandrina fitsipoko ka anaraka azy ianao mahatonga anao io tsy sarotra mihitsy no mitory fahamarinana aminao sy teny teo de io zany za hitandrina didin'andriamanitra ma tonga de resy lahatra anao satria efa fanan'andriamanitra anatinao fa raha vo ianao le hoe miaraka amitsika eto anao alleloia amen ohatrandreny olona makatosy ihany reny nefa ianao mbola misy olona zao mety tsy efany mihitsy zany hoe tsy manao maquillage ohatra na tsy manao mbola tsy fanan'andriamanitra ny anatinao fantatrao tsara fa andriamanitra tsy niteny tamitsika ho kakasana ny volomasotsika andriamanitra tsy niteny tamitsika ho vainy ety amitsika hitanao raha na molotro io ve tsy hitanao mba metimety tsy de mampanina azy mijery azy fa hoe vaka lokoko mangamanga io raha pitso raha tianao afaka lokoko menamena io de asiako sisiny maintimainty tanakireo afaka ataoko hitanao tanakireo afaka manao vernis mainty raha pitso de amin'ny afaka pitso mba ataoko maintso de tahiny tompo daholo ina vaovao fa zao tsotra fotsiny efa tsara nanaovan'andriamanitra andriamanitra raha nahitatsika de ny teny hoe aritany fa tsara izany de tsika ve mohita hoe aritako fa tena ratsy ty volomasoko ty fa de ety aloha de zay inona koa nanaovan'andriamanitra ty volomasoko ty fa de ataoko manao ohatra zao zay mba hitako mba aritako fa tsara izy zany
ange tena teteny aminao evianova zavatra kely zany fa tena tenako anao fa tsy mahafaly an'Andriamanitra no mikitikitika ny asa tanany ianao hoe maino Andriamanitra mahafantatra hoe izy ataonao miainga reny makiazy sy ny sisa reny ny devoly angery avana no mandrisika ny olona manao an'ireny mialatsiny aminareo zahako mba haniny mba hanohatra an'Andriamanitra hatramin'izany nge fanoherina an'Andriamanitra io nefa nanaovan'Andriamanitra na hafa nge no mikarakara teny araka ny teneniko anao foana zany nge so mba manao misy crème mba atao crème ndraindray avy mandro de makinakina ny tarehiko manao crème fa tsy mampiovana zany fa tsy hoe iny de vaiko daholo tena io zany ny volomasoko hitanao ohatry misy hafa de marina zao io mampionarina hitany hoe tena tonga de teneniko anao izy to de resy lahatra izy io ohatry misy solasola kely iolo ko ve de hoe andeha ho vaiko fa tena aiza misy mpanao opération olo antanio mampionina neo zay teo andravoangy jereko tamin'ny orina be akoatra zao ianao ve le izy zaho vola mety sa tsy mety ny mety ka atao tantanako na hoe io oriko io no nazakako ao mampionina fa tsy inona koa tsy nanao solon'orina zany ianao zany za zany teteny aminareo nareo mieritreritra zavatra kely zany fa sitrapon'Andriamanitra mety be ianao io mety be ianao io mevonahitra Andriamanitra nanaonao mahay izy mahay no ianao Andriamanitra de io ny sahazo anao de raiso amin'io mahazo ny anjaranao foana ianao halleloia tianao ange Jesosy hitanao ataoko mampimeotra izy mba tsy aniny mba tsy atohana anareo nareo ke tambatambazana mihitsy so ndraiky izy de tsisy hery nefa nareo tokony mba hovovonjo any an-danja de tena nasina mafy mihitsy zany mbola manao makiazy efa mba zahana mampime zany fa tsy hoe aniny nefa mora voziny hoe tena mbola tsy nety taminao de ialako tsy mba firy moa zay izy efa niala teto jerevana mba hitsy amin'ny zavatra ohatry zany fa ety nge fanitsiana fa tsy fialam-boly ety tsy fanaovana hoe mampime fa fanitsiana fitiavana atsika rehetrarehetra ko de samy tahin'Andriamanitra isika ary zay mahatonga ana miteny hoe rehefa renao fa anatin'ny fananao Andriamanitra re zavatra rehetra tsisy dikany aminao de anao makiazy misy nefa le raha doakila atao tena tsy mety de jereotra le izy fa rehefa anatinao fanan'Andriamanitra tsy makiazy ihany ange zavatra rehetra tenen'ny Baiboly zay toerin'ny olona anaovan'ny olona verset misy zavatra tenen'Andriamanitra hoe tsy mety de mitady verset misy le izy mety de mbola tsy anatinao fanan'Andriamanitra rehefa anatiny hoe sy milamina fotsiny aminao zay revana tsy mila fekibo zany zay hoe mampino ve de hoe de resiko amin'ny fekibo vo anao zipolava misy fanan'Andriamanitra de tonga de tsy mety aminazy mihitsy zany misehoseho zany na ny lohaliny ary tsy mipotra rehefa mipetraka izy tsisy mampina tsisa zany ziposotosotomo zany rehefa mbola tsy ao am'refiny de aza vidina ary neny le lava vidina halleloia egny eo anatinao fanan'Andriamanitra aroniny any amin'ny tany tokony vitaiko hatramin'ny farany izy nefa lasa ny fotoana fa zao halleloia vakiko farak'izay ngana ary onina any amin'ny tany zay nomeko an'razanareo oloka nareo ary zao Andriamanitra reo ary hovonjeko afaka amin'ny fahalotonareo rehetra nareo ary atsoka atao vokatra ny vary enonao tsara io kely tena fitahina be rehefa verin'Andriamanitra sika de manaiky hodiovina de manaiky hosasana de lasa ireharian'Andriamanitra am'izay de tsy ataony afa-baraka tsony satria ataony vokatra am'izay ny vary de tsy anaterana mosary tsony satria aikay na nateran'Andriamanitra mosary zanake varina nanompo samy tary naterana moramora no mosary de reo fa mosary ena fa ianao rehefa mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra tsy anaterana mosary tsony ianao ary vokatra ny voankazo sy ny vokatra ny sa de hotsarovanareo ny lalany ratsinareo sy ny fanao tsy metinareo ka arikoriko anareo ny teninareo noho ny fahadsonareo sy ny fahavetavetanareo hitanao ny olona rainy bebaka zany mahatonga atsika nareo aza mba manao zany hoe souvenir ohatra enonao tsara ohatra zany hoe vao tamin'ity taon'ity va nanomboka nahafantatra fa tsy fahamasinana ny pataloha ohatra raha valana bavy sy manao zipo fohy sy ny fitondrantena tsy motina rahalahy de souvenir anao tamin'ny 2017 de partagenao zao androany za tsy mipartage ny souvenirako za raha teo hatraminaovako Facebook efa mivavaka fa za manana sary be de be misy fotoana zay mba mitsikitsika atao amin'ny groupe de mba misy sariko taloha de mba partageko atao amin'ny groupe fa za tsy mipartage andrena satria manino maharikoriko anary tsy le raiky misy amitsika mantsy hita zao mihitsy rehefa manapotra zany zao zany zay taloha efa tsy sitrapon'Andriamanitra tsony zao taloha ane zany fa ny tena marina mbola tianao ampotra ane zao ny tena bika anay taloha azonao mbola tsy maharikoriko anao misy sary zay manana sary be deabe fa raha ianao mahita ny sary mampiony taloha tena gaga ianao sao de tsy mampio sao de mba
conte feky manaratsy amin'ny mampionona fa teny mampionona zay tsy nahitany feany io taloha de nanenina raha enjeny zipolo io raha enje mahery kely za koa ary finaritra ery tamin'izany foy zipo kely tena pataloha mifindy tsy fa inona le zavatra am'zany tsy mipartager an'izany tso izy na de zao hoe mavavaka sy taloha zany satria maharikoriko reny taloha maharikoriko reny misy sariko zay za taloha naditra de zay rehefa na taloha rehefa mandeha mivoaka zay nanana caméra zay taloha nanana le caméscope reny de mandeha mivoaka zay sy namako samy mitondra tomobila de manao pointe mana de filmena taloha de misy fotoana natitra be mihitsy zay de mitondra caméra de mamitapona ao izy ianao eo amin'io indra eo atsaralany mamitapona tena nisy zava-maharikoriko tena nahatoko tena eo mason'olona tena matsiravina tena alainy namako cinéma filmeny namako ka za tena zatra manao zavatra tsy fanon'olo zany rehefa maditra fa matsiravina eo amin'ny indra eo amin'ny hitamaso tena matsiravina tena alainy namako zany de meme zay tam'zay de virenina jerena efa mivavaka ohatranao am'izay ozy le namako nahita navavaka de ahoana mampalahelo ngelesy efa ahoana hoa le film atsika taloha izy tena tsy hitako tsony zay potika de fita le film le taloha zany izy nanana le izy jerilahatra misaotra jesosy misaotra jesosy satria raha ino moa zany mbola any ny film io de avoakan'ny olona am'zao de za zany mba mandefa video fandarana andramoka izao de alefan'ny namako fotsiny io ke le andramoka izao nareo mety mba maharikoriko ianao za mahatsiaro ny taloha zany tsisy lanan'ireny hita ka taloha ange iny e ka taloha fa mbola tianao matoa mbola tarainao zao tsy lainy zany e tsy mitondra ninina am'izao fiainatsika zao sy no avitsika ny talohatsika zany nefa vita aza nanenena alleloia rehefa ho tsarovanao fa ny lalan-dratsinao taloha efa hitanao fa tsy nety nataonao ka lasa maharikoriko anao ny tenanao sy ny fahajotsonao tamin'ny fahavetavetanao amin'ny fotoana mahatsiaro hoe naharikoriko reny de mifaly alleloia mifaly satria tafiditra natao ny fanan'andriamanitra lavalava ty teny ty nefany a tiako taperina am'izay le izy fa satria tsy noho ny aminareo naovako zany hoe jehovah fa no fantatrao menala sy mangay azy nareo no lalanareo taranak'israely andiny fa telo amin'ny telopolo zao ny lazainy jehovah tompo amin'ny andro nadiovako anareo afaka amin'ny heliko rehetra de metrahako ponina amin'ny tanàna ary aorina ray nefa raha alleloia rehefa voadio zany vita ny fanadiovana vita ny fampidirana alleloia dina zavatra mitranga de aorina ndray asiko ponina ndray ao tanàna de aorina ndray nefa rava ary asaina ndray tany efa lao ary tsy olao masony mpandalo tsony izy fa olazainy te hoe ty tany ty efa lao ty de tonga tahaka ny saidena ary tanàna efa foana sy lao de misy ponina sady asiana manta ka de fantatry ny jentilisa sy sisa manodidina anareo fa za Jehovah ny manorina ndray nefa rava sy mamboly izay efa foana za Jehovah ny teny sady atateraka izany zao ny lazainy Jehovah tompo mbola tadiavin'ny tanak'Israely amin'ny anaovako azy hoe ho amaroko toy ny ondry ny olona toy ny ondry amanosy masina izay any Jerosalema amin'ny fotoam-pivahana de toy izany no afenao ny tanànany efa lao amin'ny olona maro toy ny ondry amanosy ka de ho fantatra fa izany Jehovah zao ry havana voniny ianao raha ohatra ianao tafavily tany amin'ny fampotsampy tafavily tany amin'ny zava-mahaloto tafavily tany amin'ny fiverenan-dala androany vonina akanao Andriamanitra am'izay misy anao tsy ianao no misahirana fa Andriamanitra akanao de ataony eo amin'le toerana anankiray ianao de aza taitra fa ho fafazany rano madio ianao misy zavatra ho esorina eny aminao misy zavatra ho aisana indray eny aminao amin'ny alalan'le rano madio ilay nitenenina taminao teo satria tian'Andriamanitra adio ianao ho afaka amin'ny fahalotonao rehetra sy ny fahotanao rehetra de maneke ho diovina de maneke ho sasana fa fitiavan'Andriamanitra anao ianao le sasana inge tombontsobe verina am'lohan'ny ny zavatra rehetra miverina am'lohan'ny ny fanadio fiainana ary ho tsara no teoroa satria le tany efa lao ho velomandray ny efa rava ho atsangana ndray move tsy tombontsoa zany ry havana malala izany anadio anao izany avita anadio anao sy amianao fiainana vaovao mahafinaritra raha tsy Andriamanitra raiso ny rahan'i Jesosy raiso ny rano anadio anao hifafy aminao ane zany ary raha ianao kosa nefa njoro de andaotsika hiteny androany hoe tazony Andriamanitra tazomy am'izao toerana misy azy ao mahatsiaro anao mahafinaritra manompo an'Andriamanitra miaina anaty fahamasinana miaina anaty fahamarina de tena hoe tompo tazony
atotrana ty anankiray ty mbola tsy hainareo nandeha teto mihitsy ty ry ty fa rehefa nikarokalira mampionina teo de tsaroko misy an'ty re ty irany zuna famonjena izy ty mbola tsy hainona erika mbola tsy nanao ty erika masy miara makafy aminay zuna famonjena mbola tsy hainonareo ary mbola tsy nandeha teto mihitsy ty ry ty fa voalefako izy androany ity ry ty de souvenir lehibe ho anazy tam'izay mivady nanorina anay ki radio de niteny zay tamin'ny 1er octobre nandeha ny radio de nisy olona zay nalainay amboatra ny studio atsika de anao ny installation sy sisa fa rehefa aveo teo ampisipitso madinidinika de vitany zava-dehibe de zahako am'izay nanao ny décoration ny studio atsika tam'izany de navelako natory am'izay ndraiky izy vitany vavaka tam'izany tsika nanana vavaka zay mbola efa teto niaraka taminay de nanana vavaka tsika tam'izany mbola amin'ny messenger olona be dehibe tsika miaraka tam'izany isanandro vitany vavaka lasa am'izay nanomboka namita ny finition ny studio atsika kiradio tam'izany fotoan'izany de amin'ny alina be de efa amin'ny telo maraina amin'ny 4 maraina mbola tsy vita nefa mifanirina de zao ny anokatra ny radio amin'ny amin'ny 12 atoandro no andeha voalohany akiradio tamin'ny 1er octobre 2018 de mba hanenjika an'izay de fa anaty alina be ao miasa mafy manenjika zay de ty ray ty mba nana tam'izay ty nisy nalefa ny zona famonjena taty aminay vady de nenoko io foana ny verimbenako de latsaka ny ranomasoko za zany femy plâtre de fotsotso be reny latsaka manjony ranomasoko mieritreritra hoe jesosy de tazony de za jesosy tazony zao fanamponay mivady zao miaraka mitsofa kely miaraka amin'inona mamboatra ny zavatra rehetrarehetra mametaka ny autocollant sy mametaka ny afisy ao amin'ny studio ketsika tam'izany fotoan'izany satria fanirina hoe andeha amin'ny 12 atoandro ny radio atsika tam'izany raha tadidinareo nandeha tokoa ny radio tamin'ny 12 atoandro de nisy toriteny nataonay fa mbola tsy vita ny hidim-baravarana de ampanaovana toriteny zay mivady tam'izay toriteny voalohany indrindra live de iny zanaka efa niditra moramora teo de iny mampionona nitsangana nandeha nanatra le zaza nampomeka tam'izany fa souvenir rehefa tsy nalefanay tsy moa zay video zay fa hita mihitsy mbola atao anatin'ny fanomboana tsy vitako tsony nanisy lidiny ale varavarana satria varavarana vonao tao de mbola mifo zay fanaovana live tam'izany iny le zanake niditra mamo de atao fa de hitany olona rehetra teo ay zany le akiradio voasokatra ka zany mihitsy le radio voasokatra fa zao le izy tsy voasokatra akory fa mbola mijoretika andeha atolotra ty raha mahafinaritra be te tazony jesosy de rehefa mba maino ny tena tadidiny hoe tam'izany fotoan'izany raha larado nenjika ny amin'ny 12 misokatra hatramin'ny 2 maraina amin'ny 3 maraina amin'ny 4 maraina amin'ny 5 maraina tsy natory fa mbola nanao ny radio atsika studio atsika de voninahitra n'Andriamanitra fa mahakasika ny fofoany zany ary zava-dehibe eo aminay foana zany indry jesosy mba hitanao re zavatra kely izay natao reny de mahay reza toatsika rehetra tahiny tompo tazony ty tirantirity de menofinaritra isika rehetrarehetra ary amen halleluja eo amin'ny fiainako mandrakizay ianao hitanao ao naizanaiza rako femiranao maerao tarinao amin'ny fiadananao iorinao ao aminao andeha fitiavanao maneny foko ifandray aminao manontoro ifamatotra aminao tazonya jesosy alleluia tazonya sotra jesosy amafisinao ny fanekena natao rerakao de natsangana menao de ny mitiavanao soloinao fitafina
voninao handeha ao amin'ny lalana hihira hoanao ao tompo fitiavanao mameno ny foko ifandray aminao manontolo ifamatotra aminao Jesosy itazony ary ahy tazonya Jesosy amen tazonya hihira anao mama efa matotra amin'ny Jesosy amin'izay ny avana halleluia fitiavanao mameno ny foko ifandray aminao manontolo ifamatotra amen Jesosy itazony ary ahy tazonya Jesosy miafanapoko e tazonya Jesosy atsika riavana samy teny an'izany androany hoe tazony a Jesosy itoerana misy anao eo efa tsara halleloia aza miala eo tsony ianao Andriamanitra ny tena hitahiry anao riavana malala Andriamanitra ny tena hitazona anao halleloia tenene za Jesosy te hifamatotra aminao betsaka ny olona te hivavaka te hazo fitahiana fa tsy mifamatotra amin'Andriamanitra fa ianao mila mifamatotra amin'Andriamanitra ianao ary efa mifamatotra aminy ianao rehefa hitanao efa mety zany fifandraisana zany dia aza dinao no mangataka hoe Jesosy tazony a Jesosy tazony a fa tena mila anao mila fa voalainao ny afatra androany fa ianao io efa olona ny diovana aza mandoto tena itsony ianao io efa narovana aza manary tena itsony fa Jesosy tena tianao halleluia Andriamanitra tena sari-piaro aminao amasininy tena anao mety eza ho diovana raha misy olona to mbola anatina hafaratsina tena mila anao Andriamanitra ny rahan'i Jesosy sy ny ranon' Jesosy dia nararaka ho atsika menakavy ho an'izao tontolo zao fa tsy ho anay rery tsy ho anao rery ho atsika rehetrarehetra meteza anao androany hoe Jesosy diovy ary ahako ary rehefa tafiditra eo ianao dia teneny hoe tazony ahako hitan'Andriamanitra daholo nareo manoratra ireny hoe tazony fa te hitazona anareo izy ary amin'ny fomba rehetra dia ho tazonanareo ivavakantsika amin'izao fotoana izao Jesosy misaotra anao zay satria ny fahasoavanao Jesosy dia vita teto indray ny anjara vita teto indray ny toloteny Jesosy eo za matoky sy mino Jesosy fa voarainy reto olona tsirairay avy reto zany afatra ao zany ary rehefa voarainy zany Jesosy dia matoky Jesosy fa ho voatahiry avokoa zay tsirairay avy ho voatahiry avokoa zay rehetrarehetra reto ho tehirizina ao aminao Jesosy diovy zay mbola mila fanadiovana efa akaiky ny fiavianao dia tehirizo zay mba hita
ahitanao eo aminao sotra Jesosy androany dia aperakaperatananao niza ary mivavaka manokana ho an'ilay olona zay miditra hôpitaly rapitso Jesosy tsisy miafina aminao ny fiainan'izany olona zany ary za Jesosy matoky fa naiza misy an'izany olona zany dia ianao hitahiry azy ary anasitrana azy ianao raha voatery tsy maintsy hiditra hôpitaly zany olona zany Jesosy dia angatahako aminao tsy ho ela izy dia hivoaka avy andry ary eo anatin'izany hôpitaly zany eo mitoerana zay andriny no amanginao azy dia ao ihany koa ny antsoinao azy anangananao azy indray dia tsangano ny fahasalamany zay mety efa ravo amin'izao fotoana izao vavaka amin'ny tianana ity mbola iseho ny voninahitra ao Jesosy ary dia zay azonao atao dia ataovy fa mpanomponao io haleloia jereo ny vadiny dia jereo izy jereo ny ankonany fa mangy azy ianao ka ninninona mety asany maizina Jesosy mety mitady andravo ao anatin'ny tokantrano ao dia ny rano efa nararaka ao an'izany tokantrano zany dia taio sy trano amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo malalo petaka zavatra tsy voalazana teto efa raha zay voalazana ihany ny tonga aminay Andriamanitra dia maty antoka ihany zay fa androany zay mivavaka aminao mangataka ny anatanterahanao mihoatra lavitra noho zay maneritriretinay na tsy nangatahanay aza dia ho ataonao Andriamanitra ho voninahitra ny anaranao ihany zany dia tahiro ny tsirairay avy zay naharitra teto ianao any tahiry ny tsirairay avy amin'ny anay ny mahasoa dia amin'ny anay fo vaovao sy fanahy vaovao misaotra Jesosy io haleloia dia vosy satana koa dia faritra am'rano tsy afaka hitsaingo kana dia litera ray aza tamin'ity androany ity fa amoa avy zato eny avokoa izany vonavavy izany misaotra Jesosy io haleloia amen ampandrotsika ny vavitsika felinarakoto amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena tay tompo zoky felinarakoto tainy tompo pasteur dia iaraka hivavaka aritsika misaotra sy mankasitraka ary mame voninahitra anao indray zahay ry rainay tsara indrindra ny amin'ny fahateterahan'ny fotoana androany ka mbola nahafahanay nandray ny teninao teny zay mamperitreritra sy manokatra ny masom-panahinay ny teniny navoakanao androany Jesosy ny amin'ny fampatsahivana anay ny amin'ny famonjena izay nataon'Andriamanitra ny zanak'Israely sy ny tokony anananay ny fahamasinana zany fahamasinana zany Jesosy zay tokony ananany tsirairay avy famindra-po fandeferana ary famindram-panahy ary fahadiova-po Andriamanitra ampifantaro anay ny lalana tokony alehanay mba hahalalànay ny tokony ataonay ary rakofo ny ranao masina zay tario amin'ny fahamasinana zay Jesosy ary dia mamindrafo aminay ka omeo anay ny famindra-po sy famelan-kelo ka mba azonay mitondraka tondram-bavaka ny firenenay Jesosy malala tompo mifona aminao zay ny amin'ny fahotana zay mety matezitra anao Jesosy ka ny onao zao zava-misy eto amin'ny firenena izao fantatray tompo fa tsy mendrika tokoa izahay satria mbola maro Jesosy ny fahotana vitanay vahoaka malagasy Jesosy amin'izao fotoana izao tsy tena loatra izay betsaka ny ratsy vitanay ao Jesosy ny mialina ny namanay ao Jesosy ny manambaka ny madinika ao tompo ny mifamono ao ny mbola manopy sampy ao Jesosy ny manohatra anao Jesosy malala ao koa ny mirehare amin'izao fiainan'izao Jesosy feno fankalana ny fony malagasy rehetra Jesosy amin'izao fotoana izao mangataka izay Jesosy mba ho diovinao amin'ny rahanao soa ny vahoaka malagasy vonjeo tompo ny malagasy rehetra sitrano ny taninay mibebaka eto anatrehanao zay noho ny ditra maro izay ataon'ny vahoakanay Jesosy malala maloto loatra Jesosy ny ao anatinay nefa tsy vitanay ny anovan'ny fon'ny olona tsirairay avy ka vangio ny fanahamasinao ny olona rehetra Jesosy amin'izao fotoana izao satria anao rery ihany tompo no afaka nadio anay tsy misy olona Jesosy mahajanona rery ao anatrehan'izao fiainan'izao ary tsy misy olona mahavita ny tenany raha tsy manantona anao Jesosy ko fangany anao Jesosy fa miandry anao zahay ary vonina anaiky izay rehetra tianao atao aminay fa na dia mahantra
tsy feno fahoriana azy Jesosy zay dia aoka Jesosy ny sitraponao rery ihany no tanteraka fa tsy ny anay Andriamanitro. Tompo mitalao aminao mba averenao ampony malagasy rehetra Jesosy ilay fitiavana satria izany ny zava-dehibe Jesosy dia indrindra koa ilay fitiavana ny tanirazanay. Fa izany Jesosy ny tena banga ao anatin'ity firenena ity ka tsy ahafahanay manampy ny vahoakanao. Andriamanitro, ainjiro ny tananao anala ny asan'ny Satana eto amin'ity firenena ity ary tantano zahay hiverina aminao ka anasoa ny taninay sy ny mpiara-belona aminay ianao Andriamanitro dia hiadam-pinaritra ny vahoakanay Jesosy malala. Dia misaotra anao zay Jesosy raha mbola afaka nitondram-bavaka n'izany firenena izany. Ka raha isara keto zay Jesosy ny amin'ity alina ity dia raha kofo ny ranao ny tsirairay avy any tokantrano any izay rehetra ny endro ny fandarana izao. Omeo torimaso-mamy dia mohana iray ianao Jesosy malala raha tonga ny maraina vaovao azonay mbola midera sy mame voninahitra ny anaranao. Makasitraka rainay tsara indrindra voninahitra anio anao ka hatramin'ny taloha indrindra ka mandrakizay. Aleluia, amen. Aleluia, sotratsika rehetrarehetra izay naharitra ny haino hatramin'ny farany ny farany eto ny fandarantsika raha mbola tsy tonga amin'ireo alanitra Jesosy dia eo aneto ilayntsika raha ampitso tahaka izao anaovako velomanao ary androany dia averintsika rehera teo dia mahereza mahatanjaha isika tsirairay avy. Samy angatakatsika tehirizo Jesosy aleluia. Io ny fanaovantsika veloma eto androany io irio ho voninahitr'Andriamanitra dia hoe nofinahitrytsika rehetrarehetra. www.andramokaiza.com afahanao miheny nonjapeo akiradio mame fotoananao amin'ny site web any akiradio ianonao ny toroteny isaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 7:07 amin'ny folo maraina verinao zao fandaran'izao raha pitso amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny 7:07 alina dia meo neto ilayntsika raha pitso alina raha mbola tsy tonga Jesosy mahereza daholo. Makasitraka na rehetra izay nandray anjara teto androany raha latojo raha nabavy rodinina raha nabavy fianarakoto satratsika nahatra ny ohatramin'ny farany Azul